Faly miarabanao indray izahay fiangonana Cross-Tombes Madagasikara amin'izao asabotsy 20 volana septambra taona 2024 izao. Ampifaliana ho anay foana no izarana rasody famarinana ho anao dia anasanao hifantoka tanteraka. Rasody famarinana moa zany dia nisorata lelan'Andriamanitra Pasteur Krista Oyakhilome izay filoham-panorona ny fiangonana Cross-Tombes maneran-tany dia mana sy famarinana ho an'ny tontolo andronao sy ho an'ny fiainanao izy ity. Manasanao ahany hifantoka tanteraka. Ny lohahevitry ny rasody antsika anio dia hoe manana harena ny amin'Andriamanitra. Alleluia. Ny ten'Andriamanitra nalainy dia tao amin'ny bokin'ny Luka 12 ny 1:20 ka hatramin'ny 7:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanao fanoharana taminy izy ka nanao hoe ny tanin'ny lehilahy manan-karena anankiray na vokatra be ary izy nihevitra tao am-pony hoe ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana amoriko ny vokatra ao. Alleluia. Toy izao ahany famelabelary lelan'Andriamanitra Pasteur Krista. Ny taon'i Jesosy ao amin'ny Luka 12 ny 1:20 ka hatramin'ny 20 dia mampafantatra antsika lehilahy mpanan-karena iray izay nisedra olana noho ny fitombon'ny harenany. Hoy izy tao am-pony hoe ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana amoriko ny vokatra aho. Zany nataony zany. Ny andiny fanokafana iny party iny ny vahaolana nataony dia ny nandravany trano fitehirizany ary nanangana trano lehibe kokoa hitehirizana ny fananany. Nataoko tena tamin'ny fananany izy ka niteny tamin'ny fanahiny hoe ry fanahy io manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao mitsahara mihinana misotro mifalia. Alleluia zany dia ao amin'ny Luka 12 ny 1:20. Nivadika tanteraka nefa ny tantara rehefa notapahin'Andriamanitra ny fikasany ka hoy izy taminy ry adala anioalina no alaina aminao ny fanahinao ka ho an'iza izay zavatra noharinao. Zany no ao amin'ny Luka 12 ny 1:20 zany vakiko anao zany. Lasa tsy nisy dikany teo anoloany mandrakizay ny haren'ilay mpanan-karena mitehirizina fatratra. Nofaranan'i Jesosy tompo tamin'ireto teny mampiheritreritra ireto izany ao amin'ny Luka 12 ny 1:20 ty vakiko anao ty amin'ny anaran'i Jesosy. Toy izany izay miary harena ho an'ny tenany nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Alleluia. Mampiheritreritra tokoa zany lazainy zany. Ity fanoharana ity dia mampitandrina ny adalan'ny fanangonan-karena izay tsy mihevitra ny an'Andriamanitra na ny fanjakany. Tsy ny fananana harena no milohina akory fa ny fanangonan-karena feno fitiavan-tena be loatra izay tsy mifamatotra amin'ny fikasan'Andriamanitra. Misy ireo izay na dia kely aza ny ananany dia manome ankalalana ho an'ny filazantsara zareo manao ny asan'Andriamanitra ho lara-pahamehana ambony tombotsoa manokana zareo. Manasongadina ny tsy fisian'ny fitiavan-tena toy izany ny Baiboly ao amin'ny Luka 12 ny 1:20 ka hatramin'ny 20. Ny sasany kosa etsy andaniny tahaka ilay mpanan-karena tao amin'ny fanoharana tsy mamafy afa-tsy ny ho an'ny zavatra mandalo eto amin'ity fiainana ity zareo. Manangona harena ho an'ny tenany izy nanitatra ny tahiriny sy ny fananany